faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako androany isika de ndondray raha hotaterina amintsika ny akony fifidianana sy izay fanehoan-kevitry nireo collectif de candidat nitran'izay fifidianana zay hatrany izay hita fa isany nampimenimenina anireto collectif de candidat ireto izany fifidianana izany fa milohany zany dia azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity ary azadiny ihany koa ny milike ny vidéontsika azadiny toraka izany miabonner amin'ny chaîne-natsika mba fanao manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa amin'ny sisy Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avitrany tonga de vavany ndao ary ya raha mahalala ary hitampoko hitam-pirenena fa nanao ny ezaka rehetra ny vondrony candidat mba tsy hisiny fifidianana izay natao tamin'ny omaly 16 novambra fa tokony nahembotra ho izy ireo hatrany izany fifidianana izany mba hisiany mangarahara sy mba hisiany fifidianana vanina mba hialana amin'ny crise sy ny adilaha politika lava izay tsy misy fiafarany eto Madagasikara ho izy ireo hatrany kinanjo anefa ny tsisy ny eno izany fangatahan'ireo vondrony candidat izany fa vita soamantsara ny fifidianana izay natao tamin'ny omaly 16 novambra manolona izay fahavitany fifidianana izay moa dia nanao fanambarana ireo vondrony candidat tamin'ny omaly 16 novambra ka toy izao ny voaresaka tao anatin'izany voaprofo androany fa nahomby ny tolona nataon'ny vondrony candidat tamin'ny tsy tokony handraisana anjara amin'io fifidianana barofio ho izy ireo hatrany miantso ny hery velona rehetra mba handray andraikitra mba hikatsaka ny fifidianana madio ary andraisany rehetra anjara mitohy ny tolona ary tsy mijanona raha tsy tratra ny tanjona hoy ny vondrony candidat raha nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety mbola fanambarana hatrany moa avy any amin'ny FFKM taorian'ny fifidianana ny alakamisy 16 novambra dia nanao fanambarana ny vonan'ny tarihin'ny panina FFKM ny gadona ny daty 16 novambra 2023 samy nanefa ny edidy na ny nifidy na ny tsy nifidy araky ny andraikitra sahany ny avy tsy fanomezantsiny fa ny vovonana moa dia mangataka hatrany ny hanemorana ny fifidianana satria tsy ny teniteny foana ny vovonana raha nitatitra ny aiahiny maro fa ny savorovoro ny sainy vahoaka ka tonga ary ny fotoana ifampandinihantena sy handinihantsika ny dikany fifidianana fa tsy fikitra fotsiny amin'ny famakafakana ny fahombiazana na ny mety na ny tsy mety fahombiazana izany no anatitra terana ny vovonana fa mbola tsy levo akory ny fanantenana izao indrindra no fotoana tokony hahatsiarovantsika fa hafatra sy fenitra ary finiavana nananana ny vonana hatramin'izay dia tsy tontany andro hoa sahia ary isika hiara-midinika hifanakalo hevitra sy hifampizara mba hifanohana amin'ny finiavana ireo ny voatony ny fanambarana nataon'ny vovonana ary ny filohany teny miram-pirenena razana maso Kristine no namaky izany masina ny malagasy manana ny hasiny Madagasikara ka tsy afaka handrarak'ilomby andoha isika oelavelany ny republikan'ny Madagasikara io ny teny noentiny namarana ny fanambarana kosetrin'izay fanambarana zay hatrany moa ary mbola fanambarana mahakasika ny fifidianana ihany izy tia dia nanao fanambarana koa ny masovoa amerikanina araky ny fahitany izay fifidianana izay hatrany nilaza moa izy ireo tamin'izany fa manahy amin'ireo tatitra voaray mahakasika ny taham-pandraisana anjara ambany manerana ny Madagasikara hoy ny masovoa amerikanina araky izany ara dia hanaraka akaiky ny fivoarany toe-draharaha misy eto amin'ny tanitsika ihany koa ny masovoa amerikanina sy ny masovoa hafa araky ny rafitra iraisam-pirenena miantso voaka malagasy hiandry pitonina ny vokatry ny fifidianana avoakany seni ny masovoa amerikanina araky ny ty fanambarana nataon'ny masovoa amerikanina itya tamin'ny alakamisy 16 novambra lasa teo mbola hosetrin'izay fanambarana zay hatrany moa dia nanao fanambarana koa ny vondrony candidat izay tamin'ity andro androany itya androany zoma 17 novambra nilaza moa izy ireo tamin'izany fa very ny fitokisan'ny malagasy ny mpikarakara ny fifidianana mitaky ny hisiany fifidianana madio ny vondrony candidat izay manamafy fa tsy maintsy mitohy ny tolona fandresena voalohany ny tolona izay fihenany tapahavitihana nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo hatrany satria fifidianana natao amboletra sy barofo izay tsy nandraisany rehetra anjara akory araky ny fanazavana noentiny vondrony candidat araky izany ara dia miantso ny hery velona rehetra hatrany moa ireto farany mbola mahakasika ny vondrony candidat hatrany moa dia namoaka ny fandaharam-potoanany izy ireo nilaza moa ireto vondrony candidat fa mitohy ny collectif de candidat manomboka ny zoma 17 novambra izany hoe androany izany ka ny fandaharam-potoanan'izy ireo tamin'izany moa dia toy izao manaraka izao tamin'ny 12 ora maraina ny fitsidiana ny député fetra teny fiadanana ary tamin'ny 2 ora ariva teo fionana amin'ny organisation de la société civile Andraharo tamin'ny 4 ora ariva kosa fionana tamin'ny plateforme sy parti politika teny Andraharo ihany koa izany hoe mitohy hatrany ny tolona ho izy retsy farany mahakasika ny izay fandaharam-potoanan'ny collectif de candidat izay moa ary fantatsika fa tamin'ny 12 ora maraina izy ireo nandeha nanao fitsidiana an'izay député fetra izay voatazona ny amponja vonjimaika moa izany député izany ka tamin'izany no nilaza ireo député fa tsy azo natao ny fitsidihana an'izany député fetra izany izy ireo hatrany mbola ao anatin'izay fanambarana zay hatrany moa dia nilaza koa Andriamatoa Mark Ravalomanana
zany rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tenany nilaza izy tamin'izany fa tsy hangina manoloana ny zava-misy ankehitriny tsy afaka hangina tsy afaka hijery fotsiny amin'izao fifidianana feno hosoka izao tsy hanaiky isika tsy ekentsika nivoaka fifidianana iseho eo ho izy hatrany ny antso malagasy rehetra manerana ny nosy sy ny tenany mba hiaraka anatevin-daharana ny hetsika ho any amin'ny rariny sy ny hitsiny hetsika ny malagasy manontolo ny lazantsika azy fa tsy etso Antananarivo irery ihany mahakasika ny raharaha deputé fetra ihany moa dia fantatra androany fa navotritra ihany i deputé fetra ho tsaraina amin'ny 12 Desambra ho avy izao izy araky nambaran'izy ireo hatrany zany hoe nomena alalana hody ana tokantranony tamin'ny androany 17 Novambra io tolakandro io solombavam-bahoaka fetra taorian'ny fampanoavana dia arahimaso ara-pitsarana ny tenany ka ny 12 Desambra ho avy izao no anatanterahana an'izany fitsarana any deputé fetra izany ajany koa aloha ny mahakasika an'ity vidéo antsika ity tomboko lasy tomboko vavy ka manasa anao hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéo antsika ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetra ireny ary manasa ihany koa ilaiky vidéo antsika manasa anao antanandro hatrany mba hiabone amin'ny chaîne antsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nisy tonga Nouveaute gasy tomboko lasy tomboko vavy magasitraka dia mirary soa Simio, o meka me mito, sasa miano si, follow no zautia, for my head VITA, vanga, atulu chono, tani hesa, atulu chono, tifo kumbaleva, atulu chono. Samia latiza utianye from my head VITA vakono kaza to atala za utianye fano yula niko but I was fully layo laza tena tiani fanina mnyafaranye iskwano tena tia sa kwambalo iskwano tena tia I know you malaniko zambalo
miagnatsy aza miagnatsy